Falemerabantsika tsirairay avy indray a izahay a ekipa HVK Mission France mbola mamangy ny isa-tokantrano, mamangy ny ministère, mamangy ny corps du Christ na ny tena ny Kristy iray manontolo a manaja anareo tompoko a ary manonona ny fiadanany, manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a izay tompontsika, izay mpanavitra antsika ary izay tia antsika indrindra. Manome fotoana antsika tokoa satria fotoana iray izay raha antsika tsirairay avy a maneho ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny séminaire sy fampianarana amin'ny samedi 8 octobre 2016 zao. Samedi 8 octobre 2016 ho avy zao. Tsy miova ny toerana fa ao amin'ny espace Neuilly-sur-Seine ihany zany le izy, ao amin'ny 121 avenue Achille Peretti 92 200 Neuilly-sur-Seine, mandeha métro 1 Sablon. Misy teny anankiray izay tonga atao anatiko androany eo amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny 5:4 vakitsika, manao hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Izy rehetra dia nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Amen. Ny HVK Mission France dia tsy manonona ny tenany mihitsy sanatria hoe mahavita teny ary miinvite anareo ary manasa anareo tsirairay avy nareo izay ao amin'ny ratsambatan'i Kristy izay vonona ny izay malala tanana, izay afaka manampy anay amin'ny lafiny amin'ny lafiny isa-tsokajiny mihitsiny amin'ny fanatanterahana amin'io séminaire 8 octobre ho avy zao io zany. Ny teny izay na thème izay nomeny Jesosy atsika ho an'ity taona ity zany dia hitantsika ao amin'ny Abakoka toko voalohany 1:5 izay nomeny amin'ny mpanompony pasteur Jean Rodolphe hoe jereo any amin'ny gentilisa ka dinio izy ary gaga dia gaga, fa manao zavatra ny andronareo aho izay tsy hinonareo na dia holazaina aminareo azy. Andaontsika tena hifantoka amin'ilay tenin'Andriamanitra, andaontsika hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy jerintsika ary tsy ankina amin'ny olona, fa andaontsika tena hifikitra amin'ny fanahy masina sy amin'ny tenin'Andriamanitra izay fanahy sy fiainana, fanahy sy fiainana tokoa ilay teny. Io tenin'Andriamanitra io dia teneniko anareo hoe manafaka tokoa, manasitrana tokoa ary mamonjy. Réconciliation, ministère de réconciliation nomeny Jesosy atsika tsirairay avy ary izay ministère de réconciliation zay mitondra lettre de réconciliation zay hiaraka amin'ny église éclat pasteur Tahiny, hiaraka amin'ny église grandiose Anaribona ihany koa miaraka amin'ny pasteur Ary. Hitondra taratasy ary amerina an'izay taratasy zay, amaky an'izay taratasy zay ho atsika tsirairay avy, ho an'ireo havana mantsakaiza izay mety efa mahafantatra, izay mety mbola ahafantatra ny Jesosy Kristy tompo mety amin'ny alalan'io fotoana io izay ny tsy maintsy hitondrantsika mbavaka an'io fotoana io miaraka. Fa zao voalaza hoe nanome réconciliation Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ho an'ny famonjena ny fanahintsika, ary nanome réconciliation koa izy amin'ny haitsika na amintsika izay le ataontsika hoe délivrance hoy izy, ny fanahy masina tamin'ny alalan'i Jesosy ihany koa io dia nanome fanasitrahana izy ho antsika ara-nofontsika ity na hoe guérison. Andaontsika tena hiombona fotoantsika amin'io iray fo iray saina sy fanahintsika amin'io samedi 8 octobre 2016 io, andeha ho aneo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Tena manolotra tanana izay ho an'ny ministère tsirairay avy misy numéro izay afaka hifandraisantsika 06 65 03 77 73 na ao amin'ny page Facebook na YouTube na site internet hvklmission.com. Manasa anareo ary zay ary matoky zay fa ty hoe gaga dia gaga ty, fa satria manao zavatra Andriamanitra amin'izao akatoko ny andro faran'izao mila vonona tsara tsika, ndaontsika hitondra ny fitoeran-jirotsika ho fenon'Andriamanitra
menaka sy diloilo indray ane amin'ny anara-maherin' Jesosy. Dia matoky fa ianao io dia azo ny anjaranao na ho an'ny vatanao na ho an'ny ianao na ho an'ny fanahinao. Dia samy tahian'Andriamanitra velona tompoko dia matsiaro sy matoky ianareo amin'izay fitondranam-bavaka zay. Samy tahian'Andriamanitra tompoko. Merci avec elle mission France. Amen.